fa misy kosa moa ny fampiratina mikasika ny zava-nisy teto amin'ny tantarany firenena tamin'ny taona 1777 etsy amin'ny trano fampiratina ny direction des combattants nationalistes RM1 Analakely izay azon'ny rehetra tsy diana moa izany. Mahalinany maro indrindra ny mpianatra ny fampiratina manodidina ny tolom-panafahana izay misokatra ho an'ny rehetra eto amin'ny trano fampiratina ny direction des combattants nationalistes akaiky ny arébus super musique Analakely. Mbany MDRM dia natao dia mitady sy mifihetsiketsehana tamin'ny fiadiny dady rehetra mombana fahatesan'ireo MDRM. Zany tsy nafimarisa zany no tsy alisany nahafatesan'ireo malagasy ny alohan'ny faharefatena. Ina zao ny zavatra hitanina ety androany dia ina ny zavatra mbola tsy fantatry elahy taloha momba an'izany tsy nafimarisa dia fantatry elahy androany. Maro araka izany ireo ray aman-dreny no mitondra ny zanany hitsidika ity fampiratina ity. Lasa koa nandeha mijery makaty rehefa tena mijery dia fantatra hoe mety tsara sy fianaran'ilay zaza ilay izy satria miankina be lehibe amin'ny fahafantarana ny tantaram-pirenena malagasy ny lesona izay ianaran'ny mpianatra ny ampianarana izay no nahatonga hitondra an'ilay zavatra mba ahafantatra bebe kokoa ny ainan'ny malagasy tamin'ny fotoana izany ary na ny tena koa araka dia mila mahafantatra an'izany no miasa izay misara ny tena Ny lieutenant Rasombiniana Aimé izay mpikaroka tantara no tompon'andraikitra ity trano fampiratina izay natao ampahafantarina misimisy kokoa ny tantaran'ny firenena. Matetika mantsy dia ny moramanga ihany no voalaza matetika mikasika ny ady tamin'ny 1700 fa ny taon'ny faritra ny Fianaratsoa zany dia nanana izy azy. Ny ao faritra atsimo atsinanana sy ao faritra Bisileo satria ireo miaramila malagasy vao avy niady tamin'ny ady lehibe faharoa izay maro misy tokoa dia ny zanaka faritra atsimo atsinanana zany no maro misy ary izay no tena nandray fitaovam-piadiana fusil mitrailleur 24-29 mousqueton izay novatsian'ny lieutenant Randriamarmanana Albert. Izay zany tena asongadina ato hoe version ady io fa tsy vitan'ny politika satria raha voangy sy raseta raha be mananjara zany tsy nandray fitaovam-piadiana fa ireo miaramila malagasy vao avy niady tamin'ny ady lehibe faharoa zany no nanapoaka ny 7 masa 1770 tao amin'ny faritany Fianaratsoa sy tao Moramanga koa na tahaka ny Maréchal Razafy Victoria zany ny miaramila malagasy tamin'ny tafoka frantsay koa zany ireo zany nandray fitaovam-piadiana ka nanapoaka ny 7 martsa. Loha hevitra nentina kalaza ny 7 martsa tamin'ity dia hoe ny fitiavan-tanindrazana no hery ampitambatra ny firenena ho amin'ny fampandrosoana zany hoe ny fitiavan-tanindrazana zany no voizina eny mba ho tia-tanindrazana daholo zahay miaramila ny sivily mba izay zany tanjona. Amin'izao raha ny fantatra dia mbola misy ny fikarohana lalindalina kokoa mikasika ny tantaran'ny firenena ary manomboka ny famelomana ireo tahira mikasika ny tantaran'ny tolona. Tsy eto Madagasikara ihany anefa fa misy any ivelany ihany koa toy ny any Aix-en-Provence ireo tahira ireo ka izany no anisan'ny manano sarotra amin'ny fanangonana azy ireo.